Am kafalina tranray topoko lasy topoko vavy no itsidina ny tokantranonao amin'izao alahady faraka ambin'ny folo ny volana janoary izao. Ity ihany koa no mahery voalohany amin'ity taona 2024 ity. Izao tsika vao mifankahita rariny loatra raha mifampiarahaba na tratra izany taona 2024 izany. Engany hitondra fanambinana sy fahasoavana ary fahombiazana ho antsika rehetra ity taona 2024 ity, indrindra ho antsika mpanao fanatanjahantena dia mba samy azo vokatra tsara isika amin'ny faninanana rehetra izay ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Asaina mpanajana ary ianao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany amin'ity mahery voalohany ity. Vaovao mampalahelo no anomboantsika ny fotoana satria dia nodimandry tampoka io atoandro io hery manana tery filohan'ny komity régionalny fitsarana ny baolina kitra eto Analamanga. Tampoka tokoa ny vaovao satria mbola nanatanteraka ny asany teo anivon'ny ligy Analamanga tamin'ny fanaovana ny antsapaky ny kanina orange kitra 2024 tany Karion tenany io maraina io. Taorian'ny fotoana io dia nitambotsitra tapoka tany Karion hery manana tery, niezaka nitondra sy niala ny enina tany amin'ny hopitaly ihany moa ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny ligy Analamanga saingy tsy tana intsony ny ainy. Izahay eto amin'ny fandarana mahery dia mirary finonona tanteraka ho an'ny fianakaviany hery manana tery. Fantatry ny maro moa amin'ny solona anarana hoe ibota hery manana tery izay mpitsara ihany koa izy ny taranja baolina kitra ary izy nitantana ny komity régional ny fitsarana ny baolina kitra teto Analamanga izao. Azo lazaina hoe misaona aloha zany ny tontolon'ny baolina kitra eto Analamanga tamin'ny fahalasanany hery manana tery nodimandry teo amin'ny 17 taonany izy izao nindosiny ny fahafatesana izao.